voalohany indrindra isaorantsika manokana Andriamanitra satria tratrin'ny andro maneran-tany ho an'ny tanora adventiste tsika amin'izao fotoana izao. Irentsika Andriamanitra satria azo antoka fa nataontsika tratran'izay fotoana izay dia ny fitariana sy ny fitantanany no nahafahantsika manana izao fotoana izao. Miara-banao indrindra antsika rehetra tanora adventiste n'aiza n'aiza misy atsika, rabena ihany koa ny tanora rehetra maneran-tany miaraka aminay amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fandaharana manokana izany hoe na fiaraha-mivavaka natokana ho an'ny tanora maneran-tany atsika amin'izao fotoana izao, izay mifantoka amin'ny lohahevitra hoe misehoa amin'ny tanàn-dehibe, fanavotana ny tanàn-dehibe, tanora manova ny tanàna, manana ny lanjany izay lohateny izay satria manasantsika hiseho any an-tanàn-dehibe satria tsy miafina amintsika fa ankamarozan'ny mponina maneran-tany dia mivangongo any amin'ny tanàn-dehibe. Izay no agnirahany Andriamanitra atsika hanatanteraka iraka manokana hiseho any an-tanàn-dehibe. Lohateny fahatelo moa no zahantsika izay mitondra ny lohateny hoe miatrika fahatsapantena ho manirery ao amin'ny tanàn-dehibe misy ao. Be dia be ny olo matsiaro tegna ho irery amin'ny tanàn-dehibe misy anao. Hatreo azambohoana ireny fadisom-panantenana ka mahatonga ny olo matsiaro tegna ho manirery reny vahoaka hatrehantsika. Izaha izay lohateny manokana izay tsika amin'izao fotoana izao, manasanao hiaraky vavaka tsika hametraka izay hafatra izay amin'ny hiaraky vavaka tsika. Ny masina tsara ny an-danitro mankasitraka anao izahay satria mandahatra ary mandamina ny fiainanay sy ny andronay amin'ny fotoana rehetra anao. Amin'izao fotoana izao anao Andriamanitra maniraka izay tobika manokana amin'ny tanàn-dehibe izay vangongoany ny vahoaka maro maneran-tany koa mitary ary manameza saina izay anao Andriamanitra mba hoely ho hainay hiatrika ireo toe-java-misy amin'ireny tanàn-dehibe misy anay ireny. Indrindra amin'izao vaninandro natokana ho an'ny tanora adventiste maneran-tany izao, zara fahendrena manokana ho an'ny tanora adventiste tsirairay ianao mba tsy hanamevana ny zavatra misy rehetra amin'ny tanàn-dehibe misy anay. Petraka ilay aminao izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miatrika fahatsapantena ho manirery ao amin'ny tanàn-dehibe misy anao. Mety ianao tsy miaina amin'ny tanàn-dehibe fa tafaraka aminay amin'izao fotoana izao. Indrindra ho atsika izay monina any amin'ny tanàn-dehibe dia asainantsika hiatrika, tsy hanana-tsirambiny ireo rehetra izay manana olana, indrindra fa mahatsapa tegna ho manirery amin'izao andro misy atsika izao. Olana tsy mitsaha-mitombo izay no anisana atrehin'ny vahoaka maneran-tany, ny mponina maneran-tany amin'izao fotoana izao, ny fihazakazahany ny fitangorongany olo any amin'ny tanàn-dehibe. Misy fanadihadiana nataon'ny vokovokomena Amerikana izy ity na ny Croix-Rouge nagnano izao fanadihadiana izao. Tamin'ny 2024 no nagnanaovana ny fanadihadiana dia 5,500 isan-jaton'ny mponina amin'ny ity planeta an-tany ity amin'izao fotoana izao dia monina any amin'ny tanàn-dehibe. Razahantsika io isan-jato io dia any amin'ny antsasa-manila ny mponina amin'ity planeta an-tany ity dia mipetraka any amin'ny tanàn-dehibe. Ka azo lazainy sokajiana amin'ny tanàn-dehibe mety ny tanàna misy anao. Mety any mbola ambany vola anao mety tsy voakasika izay kanefa kosa aoka handray anjara araka izay azo atao amin'ny fanampiana ny olo any amin'ny tanàn-dehibe. Ny zavatra magnaraka hitantsika fa misy
ny tegna olo matsiaro tegna ho manokana ho manerery any amin'ny tanàn-dehibe zay misy anao ndraindray mety tsy miseho miariary aminao izy io fa misy olo any matsiaro tegna ho manokana na mipetraka matsiaro ho manerery. Tsy mitovy ny fiantraikan'izy io. Mety misy olo any, mety misy zoky olo izy na ataontsika hoe reo be antitra mipetraka any an-tanàmbe. Ny zava-misy ndraindray tratrany io fahatsapàn-tegna ho manokana na manerery. Misy ihany koa reo olo zay miazakazaka tegna be asa ary zay no matetiky ho hitantsika matetiky dia azo ny tratran'io satria efa tsy manana fomba ifandraisany amin'olo izy fa any miazakazaka amin'ny asa, miazakazaka amin'ny zavatra manahirana amin'ny zavatra zay atao dia tratran'io fahatsapàn-tegna ho manokana na matsiaro-tegna ho manerery io. Tiantsika ho faritana ilay hoe matsiaro-tegna ho manerery io tsy midika hoe tsy hoe fitokana mony zany hoe mipetraka manokana na tsisy olo miara-monina aminazy tsy zay no atao hoe matsiaro-tegna ho manerery fa ndraindray miaraka olo an-tanàmbe zay na antsika raha mandeha any abazary ohatra atsika hitantsika amin'ireny vahoaka marobe any mifanerasera amin'ny bazary reny maro olo mikorana aminazy maro olo mifanerasera aminazy na amin'ny toeram-piasana fa matsiaro-tegna ho manokana izy manana adinazy manokana mahatonga azy ho matsiaro-tegna ho manerery. Tsy midika zay hoe mitoka monina ny olo matsiaro-tegna ho manerery fa izy io zany fahatsapàn-tegna manokana any ary ndraindray na atsika tsiraikaraiky matetiky azon'izy io. Ka andao hozahantsika ino aby manakory ino mpisangan-javatra misy ino no ilainy ino no fanafodiny raha ohatra mahita olona tratrany io fahatsapàn-tegna ho manerery io atsika. Eto sako milaza fa nahanao azy ny tsirairay amintsika rehetra matetiky de efa azon'io fahatsapàn-tegna ho manerery io. Indray ohatra asa misy olo araiky kamaradinao na olo tianao izy io miala aminao de mamelovelo ao anaty kibonao ao matsiaro-tegna fa hoe tegna manokana anao indray tsisy olo afaka hasolo iny olo iny tsisy olo afaka anomia hevitra anao ankoatrany indray tratran'izay fahatsapàn-tegna ho manerery zay am'izay fotoana zay. Na tsy zany fa ndraindray mamelovelo ao anaty kibo na ndraindray mifanerasera amin'olo ndraindray matsiaro-tegna ho misy vanga ao matsiaro-tegna ho manokana ary tegna miteraka adin-tsainy ary miteraka ady mafy ho an'ny tsy araikaraiky izy io indrindra fa ho an'ny olo zay vonikay zay zany no mahatonga am'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora zao manasa ny tanora rehetra mba hihevitra so dia misy olo azon'izay fahatsapàn-tegna manerery zay any amin'ny manodidina atsika asainatsika mba hitady vahaolana ny am'izay indrindra fa hagnampy ireny olo reny. Ny fahatsapàn-tegna ho manerery kosa mazana ny fahatsapana ratsy mety tranga aorian'ny fisehoan'ny fahafatesan'ny olona. Zany hoe ny zavatra matetiky misy ny fahatsapàn-tegna manerery ndraindray mitondra hatrany amin'ny fahafatesana ary indrindra fa ndraindray izy io mahatonga ilay olo mieritreritry tsisy olo farany ambany noho izy zany hoe tsisy olo izy zany lasa hoe tsisy ilana azy rehefa tratran'io fahatsapàn-tegna manerery ka noho zay zany ilaintsika ny manohana magnampy ireo namantsika ireo manodidina atsika ireo mpiara-belona amintsika tratrin'izay toetra na izay atao hoe fahatsapàn-tegna ho manerery zay. Ny fanafody zay azontsika atolotra
ho an'ireo rehetra tratran'zio na zay rehetra mifanerasera amitsika fa rehefa hita taratra fa mahatsiaro tegna homany reny izy dia azontsika atao ny manolokevitra azy mandrakariva. Io resaka fahatsapan-tegna homany rery io raha ny baiboly zahantsika, ny baiboly io tsy drafitra zay nataon'Andriamanitra satria raha namorony ty zao tontolo zao ty Andriamanitra. Ahitantsika any amin'ny bokyny Genesis manomboka amin'ny bokyny Genesis toko voalohany, namorona nyty zao tontolo zao ty, namorony biby, namorony kakazo, tsy namorony zavatra tokana Andriamanitra fa namorony zavatra maromaro. Ka io tsy drafitra Andriamanitra mihitsy ny iainany olo araiky ho mitokana na homany rery. Tsy agnatin'ny drafitra Andriamanitra mihitsy ny ahatsapan'ny olo araiky, indrindra ny olombelona zay noforony iainy ahatsapa homany rery. Ohatra zao azontsika lazainy fa raha namorony ny olombelona izy dia i Adama no noforon'Andriamanitra tamin'ny voalohany, fa taty afara kosa Andriamanitra mihitsy nilaza any amin'ny Genesis hoe tsy tsara ilo raha irery raha lehilahy fa dia anaovako vady saza ho azy. Dia tao amin'ny taolantehezany i Adama no nangalan'Andriamanitra any Eva, natonga nisy namina ary taty afara dia niforon'Andriamanitra ny mpiara-monina be deaibe, niteraka arozy Andriamanitra hoe miteraha miabetsahary maro afara ary mamemoa ny tany. Zany hoe tsy drafitr'Andriamanitra, tsy ao agnatin'ny drafitr'Andriamanitra mihitsy ny ampitoka-monina olo araiky ka na dia miainy agnatin'ny maro izy dia ahatsapa-tegna ho mitoka-monina na hatsiaro-tegna homany. Ka noho zay zany tsy agnatin'ny drafitr'Andriamanitra ny hiainantsika hatsiaro-tegna ho manerery. Ny fomba anisan'izay noforon'Andriamanitra ary ny tian'Andriamanitra ataontsika voalohany natokan'Andriamanitra hifandray aminazy atsika. Zany hoe tsika olombelona dia noforon'Andriamanitra anana fifandraisana ety amin'io Andriamanitra satria fanafody no atolotra atsika eto aoka ho anjarantsika indrindra am'izao andro ny resam-pirenena ho an'ny tany zao ampitodika ny olona any amin'ny tanàny lehibe misy atsika agnatina kelikely misy kokoa an'Andriamanitra. Ny magnaraka dia tsy nataon'Andriamanitra na dia ndraindray no trano araiky ao anao fa anao misy mpiarabelona aminao. Aoka zany nataon'Andriamanitra hifanerasera amin'ny olombelona tahaka atsika itsika. Ka anisany zavatra tadiavin'Andriamanitra zany ny tsy itokanantsika monina fa ny voalohany anana fifandraisana ety amin'io Andriamanitra io tsika, ary ny faharoa dia nasain'Andriamanitra tsika hifanerasera amin'ny mpiarabelona amintsika. Tsara ho marina fa amin'ity tany ity ndraindray misy fotoana mahatokana anao, ohatra zao misy mpagnano fikarohana, mpagnano siansy araiky magnano fikarohana izy, dia mitokana izy any magnano fikarohana amin'ilay fikarohana ataony, tsy midika izay mitoka-monina izy. Ary ndraindray misy na Jesosy azany mitoka-moniny tamin'ity tany ity Jesosy nisitaky io tsara ho fahitantsika mihitsy fa samby hafa ny mitokana kely noho ny mahatsiaro-tegna homany rery. Raha mamaky ny baiboly atsika hitantsika ao amin'ny baiboly ao misoratra masonao fa Jesosy dia nanana fotoana nitokanany izy satria nifanerasera tamin'ny vahoaka be izy, dia nila fisintahana kely nangala ondraha izy koa amintsika amin'izao andro. Zay tsy midika fa tsy nifanerasera tamin'olo i Kristy. Raha mizao amin'ny baiboly ihany koa tsika apôstôly Paoly hitantsika fa ilaina ihany koa ny satria be dia be ny olo zay nifanerasera tamin'ny Paoly dia nanana fotoana nisitaka kely ihany koa i Paoly mba nangalany honony raha. Fa izay tsy midika atsiaro-tegna manerery satria manimba
ny fahatsapantena homany irery ka tsy ankasitrahan'Andriamanitra amin'izao andro iainantsika izao. Raha fintininy izay Andriamanitra, zany hoe raha fintinina tsy tian'Andriamanitra atsiaro ho irery atsika amin'ity tany misy atsika ity. Tsy ankasitran'Andriamanitra mihitsy ny fahatsapantsika homany irery ka hatonga atsika indraindray hamoy fo hagnano izay zavatra tsy tokony ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Fa nataon'Andriamanitra be dia be ny mpiara-belona amintsika. Nataon'Andriamanitra eo akaiky ny mandrakariva Kristy mba ahafahantsika mifikitry aminy, miara-dia aminy, mametraka ireo entantsika izay mavesatra tsy zakantsika isanandro isanandro. Ka tia ampamaranana atsika andro raisam-pirenena ho an'ny tanora izao andro izao dia voalohany manasa ny tanora rehetra afatra ho antsika tanora ity, indrindra ho antsika tanora izay monina amin'ny tanan-dehibe. Be dia be ny olo ny mpiara-belona amintsika indraindray ny eritreretintsika hoe ho mandeha ho azy ny fiainany fa manana manahirana mahatsiaro tena manirery. Ka anjarantsika tanora ny manolotanana ireo namantsika ireo araky ilay lohateny namenatsika, lohahevi-dehibe izay ifantohan'ny fijerintsika amin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ity, magnano hoe fanavotana ny tanan-dehibe, tanora manova ny tanànany. Aoka ho isy ezaka hataontsika tanora tena agnova tokoa ny tanànantsika amin'ny fanampiana ireo namantsika izay tratran'ny fahatsapantena manirery amin'ny toerana rehetra izay nametrahan'Andriamanitra atsika. Angala ohatra atsika misy tantarana viavy araiky ity, tena ny zava-misy tsy manana fotoana hifaneraserana amin'olo izy fa rehefa avy an-tragno dia mandeha ampiasala, avy ampiasala mandeha any amin'ireny grande surface reny, rehefa avy any dia mody an-tragno, mandoky dia mihinana, matory dia mandeha miasa. Ny zava-misy dia tena niady manokana amin'ity fahatsapantena homany irery ity tanora vavy ity. Fa indray andro dia nisy nizara fanasana ho azy hamonjy karazana fiaraha-mianatra soratra masina. Tamin'ny voalohany izy kamo, fa taty afara dia voatery nandeha izy. Fa rehefa nandeha izy dia nahita tombon-tsoa tamin'ny fifaneraserana. Eka misy azo atao zay ny mifanerasera amin'olombelona, azo atao ny mifanerasera mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Ka taty afara moa dia afaka tamin'ilay zavatra nanahirana izy araka ny fahafantarantsika azy moa vita batisa izy taty afara nanombo tena ho an'Andriamanitra ary nirotsaka ho anisan'ny membre ny fiangonana izy ka nifanerasera hadinony amizay ilay hoe fahatsapantena homany irery. Izany hoe azontsika afaka tamin'izay adin-tsainy sy izay zavatra nanahirana azy izay ity tanora vavy ity. Atsika koa moa nirahin'Andriamanitra, irak'Andriamanitra atsika any amin'ny toerana izay misy atsika tsiraikaraiky, any amin'ny tanan-dehibe misy atsika any, na commune foa misy atsika any eritrereto, anisan'ny tanan-dehibe izay anirahan'Andriamanitra anao hiasana havoty ny mpiara-belona amintsika. Hoy izy ny antso farany atao amintsika ato alohany atsika hametraka izao fotoana izao ambavaka dia ozy hoe andeha ataontsika ho toerana tsy ahatsiarovana homany irery ho an'ny rehetra ny tanànantsika, afaka mifitondra fiovana isika rehetra. Faniriana ho antsika rehetra, indrindra tsika tanora amin'izao vaninandro iainantsika zao, aoka tena tanora hitondra fiovana any amin'ny toerana misy atsika tsiraikaraiky any, ka tsy ho olana atsika fa hitondra vahaolana, indrindra anafaka ny mpiara-belona amintsika, indrindra fa ny ao amin'ny tanan-dehibe amin'ny enta mavesatra rehetra izay mahazo ny mpiara-belona amin'izao vaninandro iainantsika izao. Mitombany hitahy sy omba atsika tsiraikaraiky, omba ny tanora tsiraikaraiky, omba ny olon-dehibe dia azo hery fa antsika mijoro ho
tokony eo ambasiky palestinisa. Iaraka ivavaka ka mampisalao, iaraka ivavaka amin'ny amin'izao tontolo izao. Ivavaka tsika. Ray masina tsara hany an-danitra, misaotra Andriamanitro fa nametraka antso taminay ianao tamin'izao fotoana izao. Antso mihezinezy amin'ireo tanàna maro izay hitangoronan'ireo vahoaka betsaka maneran-tany amin'izao fotoana izao. Rehefa endrena zay vahoakanao, ny mpanomponao tsiraikiraiky ny tanora meo tanjaka ara-tsaina, ara-toekarena, ara-panahy izay afaka agnarina ka hitondra fiovana tokoa amin'ny tanàna rehetra izay nametrahana. Lian'Andriamanitro mba hanapoaka tokoa maneran-tany ny fanasitranana sy ny fanafody avy aminy. Mba afaka agnarina na ny tratran'ny fahatsapantena ireny, na ny depression na ireo fahadisoam-panantenana izay miteraka famonoan-tena betsaka amin'izao andro iainanay izao. Ka io izay voakanao Andriamanitro mba hosahy hijova volombelona, hanangana ny fanevanao, hanafaka ny maro amin'ny zavatra manahirana amin'ny fontany misy anay. Tominay izay vavaka izay ka angatahinay amin'ny anarana Jesosy. Izay indray no azo miarahana tamintsika teto, indrindra tamin'izao andro manokana resam-pirenena ho an'ny tanora adventista izao, mirary hery sy fahombiazana ho antsika tanora rehetra, hatsangano ny fanevantsika, Andriamanitra ny omba sy mitahy antsika tsirairay. Ary indrindra fa manao veloma antsika rehetra ho amin'ny fotoana manaraka indray veloma.